Mpifaliana mandrakariva no iaonantsika ao anatin'izao fandarana hitondrana fampaherezana ho amintsika rehetra izao. Hanatanteraka izany isika kanefa andao hanatanteraka vavaka. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, endre ny fifalianay manana anao Andriamanitray izay mitantana anay amin'ny tanakagovana ny fahamarinanao, manolotsaina anay ary mampianatra anay izay lalakalehanay. Ankehitriny izay toko malalo dia te hanovo hery avy amin'ny teninao ary hampitombo ny fifandraisanay aminao, koa ny fanahy masinao ane no ampidinao aminay tsirairay avy. Ary aoka izany fanahy izany hamonto ny fanahinay mba hanananay anjara fiainana sy fivelomana miaraka aminao. Ny anaratsoinao Jesosy no angatahana sy hanonana izany vavaka izany. Amen. Ny fampaherezana ho antsika amin'ity fotoana ity dia ny tenin'ny apôstôly Paoly araky ny Romanina 9 ary ny 17 mampahery ty tenin'Andriamanitra ity. Vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ary isaorana ane Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Isaorana ane Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba fampianarana izay nanolorana anareo. Andriamanitra tokoa no miasa ho famonjena antsika. Ary amin'izany asa ataon'Andriamanitra izany dia tafiditra eo amin'ireo lafim-piainana rehetra izay ananantsika. Ary dia lazaina eto fa isika ane dia mpanompon'ny ota, mpanompon'ny tsy fahamarinana. Ary mafimafy kokoa izany aza no voambolana ampiasain'ny Paoly raha ny bokin'ny Efesiana no nyresahana. Fa inona tokoa moa isika? Andeny ho jerentsika ny filazany araky ny Efesiana 2 ny 1 ka hatramin'ny 7. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahatsoanareo sy ny fahotanareo. Mahafinaritra ty Andriamanitsika ity a. Isika dia efa novelominy fony mbola maty ny fahatsoana sy ny fahotana. Ay, isika ity noho ny fitiavana dia novelominy zay olona maty noho ny fahatsoana sy ny fahotana. Izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo zao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondratsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina. Ary araka ny toetsika
dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo no ny alehibean'ny fitiavana izay nitiavana antsika, na dia fonombola maty ny fahatsoana aza isika, dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo, ary niarana tsangany isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hasehoany amin'ny andro avy ny habean'ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Manan-karena Andriamanitra, fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehibean'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fonombola maty ny fahatsoana aza isika, dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Zany ny fampaherezana lehibe indrindra, fa na dia mpanota azy isika, maty ny fahatsoana, dia navelona antsika ny fitiavan'Andriamanitra lehibe ao amin'i Jesosy Kristy, ary niarana tsangany ka niarana petrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy tsika. Mety gaga ianao manao hoe marina ve zany teny zany? Mari-potitra ve zany filazana izany? Aiza izahay eto amin'ny tany feno fahoriana, kanefa dia lazainy fa niarana tsangana ary niarana petrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Eny, amin'ny mampamonjy azy dia any an-danitra izy, ary ao am-pony Jesosy ianao. Ao am-pony Jesosy ny tsirairay avy amintsika, ary dia manana izany toky sy fanantenana izany isika. Ka inona ary no setriny izany fitiavana, fiaraha-mipetraka omeny lanitra atsika izany? Andeha iverenantsika ilay teny ao amin'ny Romanina 9:5. Vakitsika ny Romanina 9:5. Inona no asetritsika izany? Ahoana ary anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria izany, ry havana. Rehefa maty ny fahatsoana sy ny fahotana isika, dia tsy afaka hiteny manao hoe andeha anota sanatria izany. Tsy fantatrareo va? Fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo, na ho aniza, dia mpanompon'izay arahinareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho fahamarinana. Ary dia apetraky ny apôstôly tsara lay fampaherezana mahafinaritra manao hoe ary isaorana ane Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba fampianarana izay nanolorana anareo. Amin'iza no miandany ny fonao? Amin'ilay nanaiky ho faty ho anao teo amin'ny asa fijaliana ve? Sa ho an'ity zao tontolo zao ity? Ho an'ilay efa nanaiky ametraka anao any amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra miaraka aminy va? Sa mbola apetraka ao amin'ny zavatry ny tany sy ny teknôlôjia avo lentany ity fiainana ity? Andao resika hanaiky sy andany amin'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny 20. Fa fony mpanompon'ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany. Ry havana, raha mbola tsy tonga ao amintsika ny fahamenarana noho ny zavatra nataontsika tamin'ny lasa, raha mbola tsy ao amintsika ny nenina ny amin'ny fitondran-tena tsy mahamendrika, dia mbola tsy tonga eo amin'ny tepiky ny fibebahana isika.
ny fibebahana tokoa mantsy dia alahelo araka an'Andriamanitra. Alahelo miasa ho fibebahana, miasa ho fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Izany natao hoe fibebahana. Alahelo noho ny fahotana, fa tsy alahelo vokatry ny fahotana, fa tsy arovatena fa ratsy tokoa ny ratsy, ary izay alahelo fa tsy arovana ny maharatsy ny ratsy ary mahatsara an'Andriamanitra amin'ny fahatsarana izany. Izany no hery manosika ho amin'ny fibebahana. Amin'ny teny hafa indray dia hoe tsy alahelo fa amin'ilay voambolana anankiray manao hoe manenina. Fa ny olona mbola tsy tonga eo amin'ny fanenenana, ny olona mbola tsy mahatsiaro hiteny hoe indrisy, dia mbola tsy tonga eo amin'ny fibebahana. Maro eo tantara izay miresaka sy nataon'i Jesosy ny amin'izany. Ohatra ny amin'izany ilay tantarany zanak'Adala. Fa rehefa tonga teo amin'ny fihinana-kisoa izy dia nateny hoe indrisy maty aho. Tahaka izany ihany koa Isaia mpaminany, rehefa nahita ny voninahitry Jehova dia nibaboka sy ny fona ka nanao hoe lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra ry havana. Ny nenina sy ny alahelo no marika amatarana ny hoe tonga eo amin'ny fibebahana ve ny olona. Fa raha mbola tsy manenina isika, fa mbola miriry, dia mbola tsy tonga eo amin'ny tepoky ny fibebahana sy ny fekekeloka. Raha mbola tsy malahelo ny amin'ny hoe ny fahotako ny nafaten'i Jesosy, dia mbola tsy tonga eo amin'ny fibebahana isika. Ndraindray manko tsika dia mieritreritra hoe niazo fijaliana ny nafaten'i Jesosy. Tsy ry havana, tsy niazo fijaliana ny nafaten'i Jesosy, fa ny fitiavana ty hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana. Izany ny nafaten'i Jesosy. Ny fantsika rezatra, ny lefony ny miaramila sy ny karavasy, izany dia mangony fotsiny noho ny fitiavana azy ianao. Fa ny nafaty azy dia ny famonjena, ny fanekena hitondra ny fahotantsika. Ka raha misy lehilahy, vehivavy manaiky fa Jesosy dia maty noho ny elony, Jesosy dia nanaiky hitondra ny fahotany, ka nanenina izy tsy amerina izany, dia tonga aminy tanteraka aminy ity teny ity. Ary izany le hoe lazainy eto amin'ny 2:20 inona ary no vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Misy ambaratonga asehon'ny apôstôly ho amin'ny fiainam-panompontsika. Ankehitriny dia natao afaka tamin'ny ota ianareo, natao afaka amin'ny fanandevozan'ny filana sy ny zavatra rehetra. Ary efa natao afaka tamin'izany isika, dia sehatra ambony sady vaovao no omenantsika, dia tonga mpanompon'Andriamanitra. Ary efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana vokatry ny fahamasinana, engane hitombo amin'ny toetra masina isika, anaiky ho amarinina ao amin'ny Kristy isika, ampivelatra ny finoana mahavonjy dia ny fankatoavana. Ary izany fankatoavana izany dia hahatonga amin'ilay sehatra farany, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Ny vokatry ny fiantaniana amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia miafara amin'ny fiainana mandrakizay. Ka engane izao fampaherezana izao hahatonga antsika hanolo tena bebe kokoa ho an'Andriamanitra sy ny fahamarinana, ka handaoza antsika
Ireo zavatry ny tany izay misarika atsika, izay mahatonga atsika ho faty ho araka zao tontolo zao, fa mba ho velona ho an'Andriamanitra. Lay Andriamanitra ny fahasoavana ane hiasa amintsika tsirairay avy, ka ho tanteraka zato isan-jato amintsika ity teny mahafinaritra ity manao hoe fakehitriny. Rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Ry Jehova Andriamanitra eo, ataovy matoky amin'ny fanomponanao izahay. Misaotranao izahay fa na dia mpanompon'ny ota sy ny tsy fanarahana ary izahay, ary zanaky ny fahaverezana, dia nosotoninao tao amin'izany haizina izany izahay ho amin'ny fahazavana mahagaga. Misaotranao izahay noho izany fitiavana lehibe izany. Koa manomboka izao tompo malalo, dia aoka hivelomanay ny fiainana feno fahamasinana, ny fiainana manome voninahitra anao, ka na ny fiteny, na ny fieritreritra, na ny fiasa, na ny fomba mampanao, dia hifanaraka amin'izany fahamasinanao sy ny toetranao izany. Eny tompo malalo, aoka tsy anao tandrevaka, aoka tsy anao atsirambona ny fahasoavanao izahay, fa aoka hitandrina tsara izany fahasoavana izany, ka hiabe ao anatin'ny fankatoavana, ary anatanteraka antsakany sy andavany amin'ny safidy tsotra sy mazava ho anao. Tompo tsara indrindra ny an-danitra ao, raiso ho mpanomponao izahay, ary aoka ianao amin'ny fanahinao masina hamokatra ireo toetra tsara aty anatinay, ary ny farany ho fiainana mandrakizay. Tanterao aminay zany Jesosy eo, fa izany no etaetanay sy fandrinay lalina dia niaraka aminao. Ny anaratsoinao be voninahitra sy tsara indrindra no hanonana izany Jesosy eo. Amen. Amen.